C'est le quotidien même des Malgaches, de la population malgache, sinon de ceux qui vivent à Madagascar, tratant de diarrhée, tratant d'une intoxication alimentaire. Fahafiloam-pirenena kosa dia malasa saina. Ary malasa saina be le izy satria zay le hoe alao asina foana zany le par expérience zany. Matetika ako tam'izany andro zany, tam'izany hoe sady au cabinet zany ana filoam-pirenena zany, indrindra zany filoratsiraka zany. Première classe ny 747 moa dia eo amin'ny raha tsy diso 1, 2, 3, 4 rangées. De eo ampovoany eo misy ilo kely zay, dizy ry ampita ry amin'ny farany ry de zay ambakindry dokotera ety amin'ny ilany ankavia. Ary rehefa mandeha ny président tsy maintsy mandeha dokotera razanam-parany. Ary tsy maintsy mandeha koa ny mpikarakara sakafo manokana ny filoam-pirenena. Testeur, goûteur, nino. Ary ny azy de manokana, na de ny ambonin'ny avion eny ara, de manokana. Tena hoe logistika zany filoam-pirenena ny se déplacer zany, tena hoe zafady toka, tena hoe logistika anankiray tsy tena hoe mavesatra fa tonga de fa paquet anankiray hoe reto garde du corps aloha zany ça va, cela va de soi ozy izy ny teny vahiny. Fa eny de médecin personnel mazava ho azy ihany koa, ny porte serviette mazava ho azy, de ny mpanandrana sakafo sy mipahandro ny sakafo raha ohatra tena misy hoe tena spécial. Io zany nahitanao an'le hoe ahoana moa le firenena no androso hoe zany ty filoam-pirenena ty, na zany logistique zany raha tsy manana an'izany izy hoe misy mpanandrana sakafo, misy mpahandro sakafo manokana ho an'le filoam-pirenena, ny daolo be tsy voatery mahafantatra an'izany. Fa raha ohatra zao le filoam-pirenena hiteny hoe atsy no misakafo, na atsy ny misakafo selon ny organisation amin'ny mpanasa, na ny organisation izy tena nanao azy, de fa tonga de fa mandeha aloha 2 jours avant. Raha eto toerana zany, raha Madagasikara zany, ny mpahandro sakafo zay anazy manokana sy ny mpanandrana sakafony, izy mivady na izy manokana ihany koa. Dikan'izay ny zavatra rehetra, ny sakafo rehetra, ny zavatra rehetra miditra ao anatin'ny chambre ny filoam-pirenena dia tsy maintsy ireo olona daholo miditra amin'ny chambre zany no napiditra an'ireo, ary tsy maintsy ireo olona daholo no niteste azy eny fa na de tavoahangy midy ara, dia tsy maintsy manokatra échantillon anankiray izy. Zany hoe tsisy négligence mihitsy zany na ny ray azy. Ny chaîne de froid tsy maintsy respectena tsara mihitsy. Fa zao io manko tsika zany manontany ahoana moa ny ahatonga ny intoxication alimentaire. Ny olona rehetra dia samy manana microbe mahazatra azy.
Ny olona rehetra dia samy manana ny fiarovan'ny tenany ara-biolojika, système immunitaire zany, ara-biolojika. Ny ahy manokana zao, raha vao tsy tsara sasa mihitsy io salady io, ary matetika tena rehefa tena te hihinana tany Madagasikara zany, de tena izaho mihitsy mandeha mividy an'le izy, tsy mividy an'io any amin'ny étalage any amin'ny tany eny fa tsy maintsy eny ambony na any amin'ny kôra mihitsy. Tsy vitan'izay fa tsy maintsy sasana feuille par feuille io. Fa raha tsy zany de tonga de mipiriritra diare tsy hita nono. Dikan'izany zany efa tokony ho fantatry ny élément ny filoham-pirenena, ny olona mpiandraikitra amin'ny sakafony, fa hoe zavatra ohatran'izao tsy fihinan'ity président ity. Ohatra hoe tsy de mety aminy loatra raha misy carry, ohatra zany. Tsy de mety aminy loatra raha be loatra amin'ny poivre. Izany hoe tena tsy mihinana tongolo gasy mihitsy. Nefa anatin'ity zavatra nasiana tongolo gasy kely, ary metsihany mihitsy ny fofony. Ben oui, normal be ny arolalo. Misy mpanandrana zany. Fa maninona l'izy no tsy nisy, na hoe naninona le filoham-pirenena narary tratran'ny intoxication alimentaire noho ny négligence. Satria ny bling ny dedadedaka no mahafaty anazy menakavy. Le matu vu. E ty ho aza, ty zahay. De ny ary fenitra rehetrarehetra tsy sisy malala hoe mila an'izao. Naviguer à vue. De zay tonga hoanina, zay tonga lanina, ohatran'le business any. Tsisy hoe, ty business ty tsy azoko atao ty. Matin'ny atendana de hoanina, tsisy test, tsisy ninona. Ahoana ty zalahy kisana ve ty sa ahoana? Tonga de tsy mahazo mihinana an'io anao président, mbola tsy nigotena io. Tonga de tsy mihinana amin'ny président zany. De lasa ny zavatra tokony atao de mividy zavatra amin'ny kanety. Jerena tsara tokoa rehefa kanety sao de mifoita. Be ny jus amin'ny kanety. Jus de letchis, jus d'orange, ninona. Tsy asiana gaz fa sao de gazeux fa sao de mefa mitorona koa. Zay zany dizy hoe, zany ve de tsy vita, tsy fantatry zalahy. Normal be le firenena raha tsy mandeha. Fa ny zava-doza de zao. Ary ialako tsiny am'le fandehan'ny raha fa tsy maintsy lazaina maka. Na madama karteza rehefa niteneniko an'izy teo rehefa hanina fa ity analyse ty. Misy teny zay nataony ary nafinaritra ahako satria mbola izay vao nisy tompona ndraiky mpanjakana na hoe panneau politika eniko ny teny an'izay. Ozy Ramatoa Christine Razanamaso, tam'izany izy tao anatin'le combat miady amin'ny tsy fihetezana amin'ny zavatra tsy mety amin'ny firenena, ka
ka nanaovany reto TGV na Irmara ady tsy mendrika maha olona sy fanajana ray aman-dreny. Hoy Ramatoa Kristina Razanamahasoa tam'izay andro zay, raha misy ho anareo zay mpanaraka anao zy, ianareo zay mpakatoana ho atsika malagasy, fantatro ianareo fa mihaino aho zy, fa aza mirariratsy ny fahavalonareo zy, aza mirariratsy amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminareo, fa eto ambavaka izy. Tonga saina be eto ambavaka izy, aza mirariratsy amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminareo, aza mirariratsy ihany koa amin'ny fahavalonareo. Ny saika ataoko lohatenin'ity fandaharana ity de zao, raha tsy mibede sy madamako ary tonga de nikapoka tao anatin'ny lohako zay tenin'ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa zay, mpanina zay, aza mirariratsy ny fahavalonao. Fa saika ataoko lohatenin'ity fandaharana ity de hoe saika avotra i Madagasikara. Tsy izano tompon'le lohateny fa hitako anatin'ny frappin'ny olona zany misy olona moa ny teny hoe raha 200 sisany ny olona makato sy makafia ny Andry Rajoelina mbola betsaka. De zao re olona, zay indrindra ny tenenako hoe, il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela, nanapiasa 60 000 mandataire na ordonnance, 60 000 personnes nahazo ordonnance ary Andry Rajoelina, tsy possible mihitsy ho resy tojo avec un taux de popularité de moins de 5% tam'izany. Satria niza mera fidiny eo de akapoko ny olona raha vao hoe mieran'ny TGV na Irmara dia tonga de imazony Andry Rajoelina, tonga de moins de 5% taux de popularité eo. Zay ny zavatra nyteneko. Nandehany moa ny Alabato, lany dôly zay tiany napetaka, fa zao taiko na zay ny tian'Andriamanitra aseho hoe jereo ny tsy fitiavan'ny olona anao. Tsy zany manoratra an'le 200 sisa angambatra be reo olona. Manomboka amin'ny teniny Andriambavilanitra, vehivavy manoratra an'izany. Zay ho mbola averika ny sorana eto hoe ny Andriambavilanitra ny tena mpanaraka anahy eto amin'ity fandaharana ity tompoko. Mialatsiny amin'ny tovolahy sy ny lehilahy fa ohatrany hoe raha zay nga manotenenina azy de zako aloha manabe tare fotony le rony. Fa raha ohatra misy tena hoe tolona tena atao sy fanaovana de ny vehivavy misaotra ny nenandray anjara omaly sy amin'ny fanampiana, misaotra tompoko, voaray tsara ny herikerika mahatondra drano. De 200 ozy izy raha be indrindra ny taux de popularité. De ao misy miteny mihitsy tonga de mahitsy be saika avotry Madagasikara. Ore olona efa zany kosa taminareo hoe enimbolana nomeko anio raha betsaka. Zao ny tsy azonareo fitondram-panjakana. Misy fazy tsy maintsy lalovana atongavana amin'izany atao hoe implosion na hoe explosion. Ny implosion aloha efa nisy tao aminareo, firondron'ny-dehibe lasa misitaka moramora na nametraka ady mihitsy taminareo ary nondroanareo ihany koa. Tsisy olon-dehibe mba azo atokisana intsony aminareo
Raha misy ao de fatifatina jolahy. Raha misy ao de olona loatran'ireny hard-rock kapsily reny. Misy olona ka feno kapsily. Tena mialatsiny amy tena zany, misy fazy tsy maintsy andalovana mba ho tonga am'izany atao hoe explosion sociale zany. Ary raha mahay mandinika fiarahamonina, raha mahay mandinika an'izany atao hoe amy fazy ahoana natongavana amy révolution, na hoe iny misy route takagoavana fazy ahoana ny genèse ny 72, ahoana ny genèse mai 68. Mila fandiniana zany, mila jerena daholo hoe inona ny tato, inona zao, inona zao, ampy ve ny fepetra, ampy ve ny critère mba ahafahana manao parallèle am'ty sy ity. Tsy miteniteny foana le olona am'izany. Rezany fotsiny hoe mifahafatesanao rehefa irin'le olona hoe hoaitsaky avotry Madagasikara. Fa zay tsy nanaovako ny lohateniny tia zay satria non seulement za be de mivadiko, en plus mba henoko sady tadidiko zay tenin'ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa zay, ny tena kolona mivavaka tsy andeha hirariratsy ho an'olona, araky ny teneniko hoe tsy fitiavana any aho. Fa za mila ny hoe firenena mba metimety sy tsara, ary mba olona endro no mitatana azy, fa ty olona matina lamody. Izy rangako isy président ka anao am'ty hoe costard de mifatotra vy eto anany ty zavatra fantaisiste rehetrarehetra ty nanaovan'le ry, zavatra ataon'le ry, il est vraiment fantaisiste. Tena manaky aho hoe tena le ry zany tena tsy haiko hoe tsy fantako raha ohatra hoe la modina kely na bande bogos na 18 ans 19 ans, il pense que le gars il est à 19 18 ans hein. Tena ohatrany mba reveko reny le Maibaka reny de fidirana le Maibaka tia nidatra ao le Maibaka. Ohatrany tam'za tamy mbola kely mbola 4 ans 5 ans. Feno majorité eraky ny arina amy tomobile ohatrany satria saky makon'le sinoa kady foty teo fasin'ny Copa. Tam'zany no an'izay mahatsiaro. Varotra tomobile kely be de be le dame. Fa io ny akabeazany hoe lasako daholo satria isako ny tonga de dongy amy mamanay foana. Fa raha kely nay mahazo anakoroa. Ny andra la frustration an'olona tany n'izy 4 ans 5 ans no taterahana izy am'izao 45-50 ans. Ny firenena matanjaka mafy be ary. Tsy mampiasa Maibaka zany no filoham-pirenenana. Fa isika asaka loatra inona ny tena hoe zay ho alizy mety hiteny izy volako any fidanana io. De ndao ary fototorana am'izay fototrarenanao, fototrarenandraka. De ho hitantsika amy baziny. Araky le teneniko am'le ankiray hoe rehefa jerena le arikarena sy le fitombon'ny arena, jerena koa ny fandavana an'le impôt. Ary amin'ny fitondrana ry, ary amin'ny atanana renina ry. Tena mifangarika. Tena mifangarika. Raha olona mandray 1 milliard ariary zany, tokony farafahakeliny. Tena farafahakeliny any amin'ny atao hoe 100 millions ariary ny impôt zany. Fa tena teniko anareo tsy mahatratra 10% koa Mais tena ty ve ny impôt alohan'le ry? Ty ve ny impôt alohan'le groupe de le finance am'izany mitazana fotsiny nefa na vola miditra am'le marary ny fanjakana makany am'le toerana raha any am'le clinique 4 milliards isa-taona. De gaga fotsiny ianao hoe tena alefa ty lesy le dossier ohatrany tsy anina ny olona moa matahotra. Ah bon? Zany no teny marina ve zany fa mba vérifiena aloha. C'est le fils aîné fraîchement diplômé en cuisine qui était au fourneau. Quelle humiliation.
mila verifiena kely zany hoe ny zanany nanao lakozia tao zany. Nga mo lakozia nataon'le ry fa tsy gestion e. Ary nga mo le ry présentant hoe isan'andro isan'andro fa ohatrany par correspondance sady izy de aveo to ohatrany samy hafa izy raha bon bref le resaka zaza aloha tsy de idirako loatra fa aleo inoany. Ka zay le izy raha ny fandihany sy ny fitrangany zavatra am'izao fotoan'izao da zany tena teneniko anareo fa tsy manary toky aho. Ny problema ny vahoaka io fotsiny de olona tsy matarika azy no mijoro devant eo. Ary tsy de tena hoe babon'le olona loatra le malagasy. Fa rehefa tonga ho amin'ny fotoana verika any zay, tonga fotoana misy olona tena ao anatin'le reven'le malagasy no mijoro eo. De za miteny anareo fa am'izay fotoan'izay manisa andro. Ary zava-doza nisy eo am'izay an. Zava-doza satria le vahoaka ane tena dia zay miresaka aminao ahoana président. Rovina ihany izy ty e. Tsy anjarako azy zany. Zany mpanao gazety. Narakoran-kahazo atao za fa zay nefa mijany. Tady pitarika le olona. Ianao va de mieritreritra fa sur 30 millions de malgaches, il y en aura pas un ou deux ou une dizaine tsy asa. Za manofa vahoaka ane no lalaovinao e. Amin'ny fotoana tsy afozinao mitefoka am'izay fotoan'izay no tena tonga ny hoe diarrhée, tratran'ny intoxication populaire. De hoy ny tanora ny avaratra hoe am'izay fotoan'izay vao tena mivalantay. Mandram-peona veloma mahafinaritra tokoa. Sambo tahin'Andriamanitra.